Ianao ve ho lasa lavitra? Ianao ve te ho lasa lavitra ary ianao ve mety ho lasa lavitra? Manasa anao amin'ity video ty handefa fisaina momba io lasa lavitra io. Naka ohatra eto amin'reto tarehimarika hitantsika reto. Dia hitantsika eto zany ty ambony ty ny tarehimarika 2 ka hatramin'ny 7. Eritrereto hoe olona daholo izy rehetrarehetra ireo. Eto ambany eto kosa dia ny tarehimarika anankiroa rehetrarehetra. Hitantsika eto zany ny 10 sy ny 17 ohatra dia taranaky ny ray. Satria hitantsika reny daholo ny marika mahataranany azy. Ohatrany hoe ny 5:50 sy ny 4:50 dia samy taranaky ny 5. Ohatra hoe ny 4:30 dia mety hoe taranaky ny 3 niaraka tamin'ny 4. Ny ohatraohatray zany izy rehetrarehetra. Ity ambony ity ny ray aman-dreny, ity ny taranaka voalohany na zanaka zany, dia ito ny taranaka fahatelo na ny zafikely. Hitanao tsara fa ny 10 matanjaka lavitra noho ny ray, ny 50 matanjaka lavitra noho ny 5, ny 400 matanjaka noho ny 40 ary ny 40 matanjaka noho ny 4. Izany hoe ny taranaka raha ny filaharan'ny isa fotsiny jerena dia matanjaka noho ny ray aman-dreny. Ianao ve matanjaka noho ny ray aman-dreninao? Na ny zanakao ve azonao antoka fa hatanjaka noho ianao? Raha eny ny valiny dia hoy aho hoe araba soa araba tsara. Raha tsy ny valiny dia manasa anao amin'ity video ty andinika sy hamakafaka tsara hoe aiza no mety ho lesoka. Ny afatra tiako ampitaina dia ny hoe miankina aminao ny fahombiazanao. Ny tsy fahombiazanao mety hiankina amin'ny zavatra hafa, fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahombiazanao dia ny tenanao aloha. Mety ho lesoka voalohany ngamany antsika le vao manomboka ny zaza na vao mibe tsika amin'ny fihombiazana ray manontolo dia manao hoe ny fiainako rehetra dia ankiniko amin'ny matetika Andriamanitra ny voataony eo, matetika ny finoana ny voateny eo na zavatra hafa. Ny fanontaniana dia hoe tsy maintsy ankinina amin'ny hery hafa ivelan'ny vatanao va ny fahombiazanao sa tokony ho ny herinao? Tsy milaza hoe tsy mahazo mivavaka, fa hoe raha mivavaka dia ataovy hery anampy sy hanosika anao ilay tompo fa tsy hery hafa any ivelany. Ny antony dia izao, raha misy ny tsy fahombiazanao rehefa avy eo dia tsy afaka hiteny anao hoe ny tompo koa anie tsy afaka hiteny an'izay ianao satria anao le ezaka manampy anao ny tompo amin'izay fotoan'izay raha ilaina. Ny faharoa, aorian'ny hoe manankina ny herinao amin'ny tenanao, ianao ny tompona andraikitra voalohany, dia tonga ny manaraka ny hoe ahoana fa zahay efa mba niezaka ihany, nahay be fa tsy nahita asa sy ny sisa. Ny fanontaniana eo dia ny hoe ianao ve niavaka? Tsy vitan'ny mila mahay sy mampiasa ny herinao ianao, fa mila mahay miavaka amin'ny tsara. Samy eo daholo ny mpiara-monina, samy eo daholo ny mpiara-mianatra, samy eo daholo ny mpiara-miangona, fa jereo tsara izay miavaka no lasa lavitra. Koa tadiavo izay hery mampiavaka anao lasa lavitra anao. Aza miantehatra fotsiny amin'ny mpitarika. Tsara ny misy mpitarika isan-karazany, ao ireo ray aman-dreny, ao ireo mpampianatra, ao ireo mpamelombelona ara-panahy, fa tsy miantehatra amin'izy ireny ianao raha te ho lasa lavitra noho izy. Matoa ny 220 matanjaka noho ny 2 dia satria izy lasa lavitra. Ka raha te hatanjaka noho ireo mpanabe ianao dia mila mahay mitady ny hery hoentinao manidina manokana misondrotra mihoatra azy ireo. Misy ny tafa, misy ny tsy tafa. Koa sahiny mijery ireo tafa hoe ahoana no heriny noentiny nahafahany nandeha amin'iny lalana lavitra iny. Izay no avy aminao maniry te hisondrotra. Fa misy adidy ihany koa avy aminareo mpanabe, avy aminareo ray aman-dreny sy aminareo mpitarika rehetrarehetra. Oka isika ho samy manondrotra ireo taranaka. Oka ianao mba le ray manosika ny taranaka ao ho tonga 10, oka ianao mba ho lay 3 manosika ny taranaka ao ho tonga 30 na ho tonga 300. Fa raha tsy zany dia mpanakely ny anaranao fa tsy mpanabe manaka anazy ireo. Impiry tsika manabe ny zanantsika ao anatina tahotra, manapempo sy manao teny midina. Antsika ny mila mahay, mahasa, manondrotra. Izay le hoe malagasy tia mifanondrotra. Hainao ny tahotra
dia afantoy ao amin'ny tena izy. Raha fitinina zany dia hoy hoe homany tsara ny fiainana eto an-tany, fa aza mifantoka fotsiny amin'ny fanomanana ny fiainana mandrakizay. Raha vao homanao tsara ny fiainanao eto an-tany ka mampanjaka ny fitiavana ianao, ninonninona fivavahanao, dia ho azonao koa ny fiainana mandrakizay. Fa matoa tsika nalefan'ny tompo eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity fiainana ity, dia misy iraka ampanoviny antsika eto zany. Tsy mitombona ny hoe alefany avany isika mba hiaina eto hanomana ny any indray, tsy dia izay loatra ny fijeriko aloha, fa hoe matoa nalefany eto isika dia misy asa tiano ataontsika eto. Ka ny asa voalohany dia ny fitiavantsika ny tenantsika, fanondrotantsika ny tenantsika ho tonga ho folo mahery noho ny ray, ho zato mahery noho ny folo, ahatonga ny isa taranaka mandroso manerana an'izao tontolo izao zany mandeha. Nahoana tsy ho vitantsika malagasy? Ny tenako dia mahatsiaro manana an'io andraikitra io, ary izay ny antony iresahako eto. Nandeha dingana marobe sy antanan-tohatra marobe, nandeha lalana lavitra aho, ary nataoko fanamby tamin'ny tenako hoe isaky ny mandroso kely aho dia hizara izay eritreretiko mety, hanoro izay heveriko fa tsy mety, ataovy toy ny voankazo anala, atolotra anao ampitiavana izany afatra izany, satroka ianao mba olom-banona.